Hiverina tsika aveo izay tontolo politika izay fa Androany kosa no namoaka ny fomba fijeriny makasika ny raharaha izay mampifanolana ny orinasa afakaba Kwok-Hing sy ny orinasa iray Groupe Iriji ny mpisolovava ny raharaha izany ny Me Willy Razafinjatovo araka ny didy izay nivoaka ary dia tsy noraisin'ny fitsarana ny fangatahana izay noentin'ny Groupe Iriji ary afaka hiverina hiodina indray ny orinasa noho izany. Tsekena ary tsy noraisin'ny fitsarana ny fangatahana nataon'ny Groupe Iriji araka ny tatra nataon'ny Me Willy Razafinjatovo. Afaka hiverina hiodina ny orinasa Kwok-Hing ary afaka hiverina miasa ihany koa mpiasa mihoatra ny 500 arivo izay amin'ny orinasa afakaba io araka fanazavana nentin'ny Me Willy Razafinjatovo izay anisany mpisolovava niary ny tombontsoa mpiasa teo anivon'ny Kwok-Hing. Tinona vetivety fotsiny dia hoe nidiny Groupe Iriji ny trano dia nroana ireo mpiasa ireo ary natao saisir fananany Kwok-Hing. Dia nanao opposition zany ny Kwok-Hing dia namoaka ny didy Androany fitsarana dia everiko fa tena mbola azo antoka mihitsy azo iakinana ny fitsarana malagasy misy mpisasatsasany zany zay mbola everiko fa tena vavaka sady nianatra sady mahay mihitsy dia ozy izy hoe tsy azo ekena ary tsy azo raisina ny fangatahana nataon'ny Groupe Iriji satria tsy ampy ny zavatra rehetrarehetra sady tsy zakan'le fitsarana ny zavatra nataony zareo koa zany dia nilavina fotsiny izy midika zany zay fa hoe afaka hiverina miasa indray ro mpiasa ireo afaka sokafana indray le hiodina ary mitohy ny asan'ny société Kwok-Hing fa raha ohatra kosa hoe mbola hoe hitady ny vola $1 million io ny Groupe Iriji dia any fitsarana miady amin'ny fotoadinady zany hoe juridiction de fond no mandray ny fangatahana satria mbola vola revorevy fotsiny zany fa tsy certaine na exigible les créances. Me Willy Razafinjatovo izay nilaza fa afa-po tamin'ny didy izay navoaka ny fitsarana Androany mikasika Andraharo Kwok-Hing etsy Andraharo sy ny Groupe Iriji.